Kely sisa ary fotoana vitsivitsy no andrasana dia efa andro sahady Madagasikara ary tena efa hiditra amin'izany sangany fandrosoana izany ny firenena malagasy ary samy goka ny tombontsoany ny harenany ny malagasy tsirairay avy. Mety hiteny zao ianareo hoe rediredy zany sady no fiantoandro be izany resaka izany nefa tena tsy misy vazivazy fa tena resaka marina izany kely sisa dia handroso i Madagasikara satria naona mipetraka ny fanontaniana hoe inona no ahafahana milaza fa kely sisa dia handroso ity tanjanaka ity. Mialohany hamaliko izay fanontaniana izay dia mbola hentaniko foana ianareo hiabone ny chaîne ary hametraka ny commentaire indrindra hanisy like ny video ihany koa. Ino moa ny amin'iny koa dia ankasitrahana ianareo rehetra izay ny abone ny chaîne ndeha ary hidirantsika avy hatrany ny resaka izay ahafahantsika miresaka fa efa handroso i Madagasikara kelikely io ary tena efa hiditra tanteraka anatiny izany fandrosoana izany ny firenena malagasy. Ny antony dia tsotra, ny razantsika dia efa be dia be no lavo niady ho an ity Madagasikara tanindrazana ity ary ny rany izy ireo izay latsaka dia tsy latsa-datsaka fahatany fa tsy maintsy misy vokany izany ary ny razantsika dia tsy hamela isika irery fa matoa izy ireo hatrizay namela isika tsy nandroso dia manam-potoana ny zavadrehetra ary mananantony ny zavatra jiaby. Mety hiteny zao ianareo hoe raha nitaha ny razana dia efa nandroso isika hatrizay ary raha nitaha izany razana malagasy izany dia efa ela no malagasy no nivoatra ary efa sangany ny Madagasikara hatrizay. Ny tiako ho tsondrina sy tiako ho fantatra isika rehetrarehetra nefa dia mbola fony nankatoa izany razana malagasy zany isika dia tena nandroso be i Madagasikara ary tsy mena mitaha tamin'ny firenena hafa fa raha vantany vao tsy nanao i zavatra io isika dia vomay nitotongana. Ary ireo zay miteny hoe tsy tokony hajaina ny razana tadidio fa ao anatin'ny baiboly misy milaza manao hoe manaja ny rainao sy ny reninao mba ho lava andro iainana ianao. Na rainao sy reninao aza dia ananana zo hajaina ary tokony hajainao fa vomaika ireo nipira ny reninao sy rainao dia ahoana no tsy hanajana izany. Aza de manaiky rebirebena amin'ny sendal izay tsy anana pirofo akory ka tsy mandefa ekitrehitra lavitra fa mila mandinika lalina de lalina. Eny tokoa dia tsy nandroso isika hatrizay satria navelany razana isika nanao izay sempantatra atsika, navelany isika hanompo ny razan'olona ary indrindra navelany isika hampiasa ny tanjaka ny saintsika sy ny zay mety ahaizantsika fa tena fetra ny fahalalana izay ananantsika rehetrarehetra. Ankehitriny nefa rehefa mioampefy ny zavatra ataony ankizy na ny zavatra ataony malagasy dia tsy maintsy mandray andraikitra tsy fidin'ny ray aman-dreny ary indrindra tsy maintsy mikapoka ny ray aman-dreny mba hanoro lalana mazava ho an'ny zanaka. Nohon' zany dia ity taona ity dia tonga ny fotoana izay tsy maintsy andraisany razana ny andraikitra mba hampandroso ity tany ity satria efa navelany isika hanompo ny razan'olona nefa tsy nahitantsika ny vokany fa vomaika isika zao farany ka izao ny fotoana dia tsy maintsy handray andraikitra ny razana ary tsy maintsy hanavitra izany Madagasikara izany. Nohon' zany dia izany anisany antony ray afahana milaza fa tena handroso i Madagasikara kelikely eo ary tena efa ho tanteraka amin'izany firenena malagasy zany ny fandrosoana afaka fotoana vitsivitsy na afaka taona vitsivitsy. Ity dia tsy rediredy ary tsy resakan'olona mamo na resakan'olona izay manao resaka mandany jiro zany fa tena resaka marina fa tena efa handroso i Madagasikara satria handray andraikitra amizay ny razana. Tsy safidin'olombelona izy ity fa safidin'ny fanahy ary ny fanahy rehefa mahazo hiraka na mahazo baiko dia tsy maintsy manatanteraka ary tsy tratran'ny sain'olombelona izany zavatra izany. Mba hanaporofoany ireo razana ny herin'izy ireo, mba hanaporofony izy ireo fa tena manankasina izy ireo dia ny firenena avy any amin'ny farany indrindra amin'ny fahantrana dia tsy maintsy ampiakarina any alohaloha amin'izany fandrosoana izany mba ho hitampoko hitam-pirenena ary hitan' ireo firenena hafa fa tena misy zavatra mahagaga izay tsy takatra saina tokoa ao a Madagasikara.
Ny matimatesany malagasy mihitsy ny naniratsira ny razana ary nanaratsy io fomba ny hentim-paharazana io ka nilaza izy io fa devoly, nefa ny zavatra tsara dia sarotra hita ary ny zavatra tsara dia tsy maintsy be mpankahala ihany koa. Sahala amin'io volamena io dia anisany azo lazaina fa hoe sarobidy io volamena io, nefa sarotra vao mahita io ary tena tsy maintsy miady mafy vo tena mahatakatra ny tany tena misy an'izany volamena izany. Any ambany tany no misy azy, nefa na any ambany tany aza dia fantatr'olona foana ny lanjany fa tsy ny olona rehetrarehetra no mahasahy maka ny zavatra izay lafo vidy any ambany tany ka mety hanao sorona ny tenany, nefa raha vantany vao mahazo iny zavatra iny dia tena tsara ka tena tsara tokoa. Ohatran'izany ihany koa ity resaka fombandrazana ity dia matoa izy be mpanaratsy dia fantatra fa tena manandanja izy ary manany ny hasiny ihany koa. Ny zavatra tsara hoy aho teo dia halan'olona ary nahazo lava dia halandrivotra, nohony zany dia tsy mahagaga raha toa tonga amin'izao kihondalana zao isika malagasy ary indrindraindrindra latsaka ankadimirana latsaka ankaterena ity. Fa hoy aho hoe mahiriza isika malagasy rehetrarehetra fa efa ho tonga ny fotoana ary efa hankaiky arak'izany ihany koa ny fandrosoany ity tanindrazana sy taninjanaka izay navelany ny razana ity. Ny antony faharoa izay ahafantarana fa efa kely sisa dia handroso ihany koa i Madagasikara dia efa maro ny vahoaka tonga saina ato anatiny ity nosy ity ary efa maro ihany koa no tena efa latsaka amin'izany fahamarinana izany fa tsy sahy miteny noho ny antony maro, indrindraindrindra noho ny etraketraka ny fiarahamonina izay iainana eto amin'ny tany Madagasikara ity. Izany dia marika anankiray izay ahafahana mandrefy fa kely sisa dia efa hivoatra i Madagasikara, satria raha vantany vao misy olona anankiray manohona na hoe mitari-dalana dia tonga de lasa avy hatrany ireo olona izay efa tonga saina amin'izany fahamarinana izany, indrindraindrindra tonga saina handeha hankatoa izany razana malagasy izany ary indrindraindrindra hanampitosika ireo zay manan-kasina sy manan-kery. Isika vahoaka malagasy rehetrarehetra ary malagasy tsy ankanavaka indrindra malagasy tsy vaky volo dia tsara ho marihina fa tia tanindrazana daholo fa tsy misy iray izay tsy tia tanindrazana izany, fa noho ny fahantrana dia lasa manaonao fahatany satria raha noana ny kibo dia mivezivezy ny fanahy, koa dia tsy mahagaga fa tsy midika hoe tsy tia tanindrazana ireny olona ireny fa tena nohony izao fahantrana lalina izao dia lasa manao zavatra tsy ampiheverana. Rehefa tonga manoro lalana amin'izany fotoana izany ny razana dia ny malagasy rehetrarehetra dia mankatoa ary indrindraindrindra ny amin'izay fahamarinana izay satria ny malagasy hoy aho dia tia tanindrazana daholo. Ny tena firazanana ary ny tena fanahy avy amin'ny Andriananahary dia tsy mba tia mampiady an-trano izany fa tia mampihavana ary tia mampifankatia ihany koa, nohony zany dia mazava ho azy fa ny razantsika malagasy dia mampihavana isika malagasy rehetrarehetra. Ohatra anankiray fotsiny no omeko anareo mba anokafako ny sainareo dia rehefa mandeha any amin'ny sisintany ianao dia feno ny afovoany any amin'iny toerana iny ary tena feno izany merina izany, ary ny ao Antananarivo ihany koa dia feno côtier dia mazava ho azy arak'izany fa ny fanahy no manao ireo, satria ny tanjony ny fanahy dia tsy misy miady eto fa ny malagasy dia raiky avao ary tonga ny fotoana izay fotoana ny fiovana, nohony zany dia miandrasa kely isika malagasy ary mivonosa handray izany fandrosoana izany fa ho sambatra tokoa i Madagasikara araka ny hiram-pirenena izay hiraintsika isaky ny alatsinainy.